Ampifaliana trany tompo kilasy tompoko vavy no iarabananao amin'ity ala ity. Toy ny mahazatra rehefa talata toy izao dia ny fandaharana ny zoko no arahanao izay iresahantsika ny momba ny fananantany. Efa noresahantsika teto ihany tamin'ny heriny ny momba ny boky rovitra sy ny saritany rovitra. Nentsika ny lazana ireo olana ary nantsidiantsika ihany koa ny vahaolana momba izay fa amin'ity anio ity isika dia iresaka bebe kokoa ary andalina bebe kokoa momba ny vahaolana manodidina izay boky rovitra sy ny saritany rovitra izay. Namana Soavandriamartafika. Tena ny fiarabana tokolary amafisina ny firenintsoa eto ampanarahana ny enao manjery divainao amin'izao talatalina izao ny fandarana ny zoko izay fanaraka ao amin'ny fotoana tahaka izao no eonatsika indray ary dia akasitrahana ny nisafikananao ny enao manjery diva araka ny anarany hoe ny zoko dia ny zon'ny olo-pirenena eo anoloan'ny trangatavatra ny fiarahamonina ankapobeny no fototry ny resaka ary itondrana fanazavana avy amin'ireo teknisianina na ny tomponandraikitra amin'ny sehatra izay voakasiky izany. Ny zoko izay fariparitra moa amin'ny alalan'ireny dia mandalan'ireny no fiantoana azy izay no antony itondrana sy anasana ireo olona izay misahana manokana ireny raharaha izay ifotoran'ny resaka matetika izay misafidiana mba hitondrana ny fandarana. Miampitiany ity dia misy ireo vahiny izay nasaina tahaka mahazatra ny namana fanera zavatra velona itondra sapafantatra antsika izany vahiny izany. Telo no vahintsika amin'ity ala ity izay ahitana ny filohan'ny fitsarana amin'ny teti-vohitra eto Antananarivo fa any amin'ny faritra ambanivohitra kosa Ramboasalama Hasindravaka. Eo akaikiny eo ihany koa Ramatoa Arso Laurence izay mpikajy ny fananantany ao Antananarivo Atsimondrano. Ary avato amin'ny ilana avato ny vahintsika fahatelo izay nasaina amin'ity ala ity. Andriamatora Kotoarsomamy Josoa, lehibe ny sampandraharaha ny fandrefesatany eto Antananarivo renivohitra. Fa mialohany iresahantsika amin'ireo vahiny nasaina ireo dia andeha aloha isika anaraka fanadihadiana izay efa noentina tamin'ny herin'ny teto ihany fa ahafahantsika kosa mamidina ny momba izay boky rovitra sy ny saritany rovitra izay. Tany manodidina ny taona 790 no efa mipetraka ity toerana fitehirizana ny plomb eto anivony ny sampandraran'ny fandrefesatany Boky. Nanomboka tamin'izany fotoana izany hatramin'izao maro ny fikirakirana efa natao tamin'ireo plomb eto ary nahatonga ny faharovitana amin'ny taratasy sasany izany ka mahatratra hatrany amin'ny 3 alina plomb no tsy hita na rovitra raha nitatitra tamin'ny taona 2012. Ny plomb rovitra zany dia tsy hafahana ihany koa mamoaka an'ireo reproduction izany hoe rehefa eo zany ny mpanjifa mangataka hoe anao mangataka plomb dia rehefa tafalatsaka ao anatin'le hoe plomb rovitra rehefa angatahany na hoe plomb tsy hita dia tsy afaka izahay. Ohatra zany zao mahakasika an'itony plomb itony tsy hita tsony zany aloha zany iabe an'le tany dia efa tsy azo amoahana reproduction tsony izay plomb izay. Na ao ihany koa le plomb rovitra hoe tena le faty le tany mihitsy no tsy ao ny tsy ampy dia tsy afaka mameka izay reproduction izay tsony izay. Raha ny atota mihitsy aloha zany amin'ny ankapobeny ny hoe tsy ahafahana mamoaka an'izay tamin'ny inventaire farany izay nataonao tamin'ny taona 2013 dia eo amin'ny 43 000 plomb eo zany aloha zany no hita raha toka eo amin'ny manodidididina ny 70 000 plomb eo zany zao tsika no amin'izao fotoana izao izany hoe manodidididina eo amin'ny 30 000 plomb eo zany no na tsy hita na rovitra. Arak'izany mitarika ho amin'ny tsy fahafahana mamoaka taratasy tany ny faharovitan'ireo plomb ireo. Vahaolana efa noraisina ny tompona andraikitreto ny fiaraha-miasa amin'ny sampandraran'ny fananantany na ny domaine. Amin'ny ankapobeny zany aloha dia misy voavaha ihany ny olana amin'ny sasany satria miara-miasa ny domaine sy ny topo amin'ny fitehirizana ny atota taratasy zany amin'ny service foncier dia rehefa tsy hita le plomb atao amin'ny topo
dia mijery izahay any amin'ny eo amin'ny service de domaine raha ohatra koa mbola voatahiry izy ao amin'ny service de domaine. Manana koa zay manana dossier ato amin'ny service ny topo dia azo jerena ihany koa izay dossier zay raha ohatra ka ao le plan eto aloha mba misy vahaolana ihany fa tsy nisy rehetra akory no hita le plan fa misy apahany amin'izay hita anaty dossier zay dia azo zay plan zay azo reconstituena amin'izay lafin'izay nefa mila zay mitaxi certification juridique satria le plan efa de origine zany no mipetraka ao anaty dossier fa raha ohatra efa nisy morcellement tao anatiny dia tsy voasoritra ao anatin'izay plan zay dia zay no ilanan'le juridique mba hifanaraka tsara ny refy ao anatiny. Saingina eo aza izay fiara-miazy zay misy ihany ny tsy ahitana vahaolana. Isa misedra izay fahanteran'izay ihany koa manko ireo taratasy kirakirainy eto anivon'ny domaine kanefa maro ny asa tao amin'ireo boky ampiasaina eto toy ny titre, ny famindratana na mutation sy ny maro hafa. Tena maharovitra azy zany dia resaka manipulation. Rehefa fampiasana azy isan'andro. Inona moa le fampiasana azy isan'andro? Isan'andro dia misy mangataka ny juridika. Misy mangataka ny juridika dia mila boky tsika amin'izay fotoana izay. Tsy maintsy miconsulter boky ny conservateur vao afaka manao soni. Ary rehefa hanao mutation dia tsy maintsy mampiasa boky ihany koa. Izany hoe ao anatin'ny ray andro zany possible mihitsy miodikodina eo ny fampiasana ny livre foncier. Misy karazany anankiroa ngezabe zany ny livre foncier fampiasanay dia misy ny boky ngezabe ty zany. Ty ho an'ny tany fitatifitra ngeza ohatr'izao formaly. Dia ho an'ny cadastre ity zany par ordre numérique no andehanan'izy ity arakaraka izay avy tany ilay fangatahana titre voalohany dia mifanaraka ohatr'izay hatrany zany numéro ana titre izao 22365 dia manaraka ao zany ny 22366 ao anatin'ity mombamomba ny tany rehetra. Ny anaran'ny tany aloha voalohany atsy dia izay soratra tamin'ny voalohany fatony izy zao izy aloha anisan'ny rovitra tamin'izany izy misy sombony kely ihany izay mety azo trandrahana ihany hoe iza ao anatin'izay ato ny habean'ilay tany dia izay mety ho sarotra rehetra zany ato anatin'ity aty aoriana ty ny mutation zay tokony mbola atao fa ty katy zany zao tsy misy mutation mihitsy io tany io. Tony zany mbola azo atao hoe mbola récupérable ihany ny information ity amin'ity kara ity. Fa misy ny sasany tena rovitra ty ndray zany le formana boky anankiray cadastre. Cadastre izy ity parcelle cadastrale zany ny atao anatiny. Dia ao anatiny ny page anankiray iny izay mety ho fananan'le olona rehetrarehetra ao anatin'ny section ray ka parcelle cadastrale. Akaka anankiray tsika zao ato. Ohatra zao ty razavitrimy ity fa ihany moa zany mihaza ato. Razavitrimy ity zao dia ity ny anazy nisy morcellement dia ato. Ty anankiray ity zao dia misy 1989 dia 1989 bis. An'le olona anankiray daholo atao hoe ito zany dia anaran'le olona amizay. Dia ao iny. Raha rovitra ty boky ty dia sahira. Fomba iray napetraka iarovana ny fananan-tany tsy ho very ny fanomezana dika mitovy amin'ny taratasy tany na duplicata ny tompon-tany ary misy fireketana toy izany koa ny eto amin'ity sapatra rano fananan-tany ity izay ilanina fiara-miasa amin'ny tompon-tany mba ahafahana mamerina ny fireketana ahazona vahaolana na reconstitution indray. Atao anatin'ity daholo izay mety mouvement rehetrarehetra mahazo an'ity tany ity. Ohatra hoe misy mutation tato zao ohatra dia voasoratrato zay. Ohatra hoe misy hypothèque tian'le olona atao dia soratana ato anatin'ity daholo zany. Mety le numéro ana titre misantsika teo sao izy zao eo misy numéro de titre dia misy ny anaran'ny tany dia le misoratra ny voalohany indrindra dia ny origine ny propriété. Ankoatra io dia misy ihany koa ny fitahirizana ny taratasy momba ny fananan-tany rehetra ato amin'ity efitrano ity. Mitehirizina aty amin'ny ao anatin'ny document foncier zany ty moa zany ny acte de vente izay nampidiran'le olona azy sy pièce rehetra nampidirany azy tamin'ity zao ohatra dia ty zao misy acte de vente. Ty acte de vente n'ity efa tamin'ny 1988 zay ty. Dia tamin'izany izy maka ny autorisation de transaction any tsy maintsy tehirizina ato. Ty ny fangatahana borne tamin'izany juridique ny tamin'izany fotoana izany dia ny plan dia ohatr'izay hatrany izay pièce rehetra miditra dia tehirizina ato rehefa avy nanaovana ny antsoina hoe bordereau analytique. Ty bordereau ity zany
dia ireny rehetrarehetra ireny dia ninninona zany zavatra opération ho atao dia ohatra zao ty androany zao mety misy 20 miditra ao dia rehefa vita la mutation rapprochena atsofokato zay anazay miaraka amin'le proof le bordereau zany hoe voasonihan'ny conservateur tamin'izany hoe io le pièce anankiray preuve fa vita ny mutation le olona dia placena ndray mpandeha apetraka amin'ny toerany par ordre chronologique moa io. Na eo aza nefa ireo dingana rehetra ireo dia mbola misy amin'ireo ampahantany no tsy ahafahana mamoaka antotan-taratasy hatramin'izao ka antony ity ady hevitra androany ikaroam-bahaolana eto amin'ny fandaharana ny zoko ity. Ya, iny noentina tamintsika teo iny ny fanadihadiana momba an'izay boky rovitra sy ny saritany rovitra izay efa natsidika teto ihany tamin'ny heriny momba ny hoe vahaolana ahafahana mamerina indray ny antotan-taratasy na le ataontsika hoe reconstitution izay efa noresahana no hoe fanomeza ny olona izay manana antotan-taratasy mba ahafahana manatanteraka an'izay reconstitution izay teo ihany koa no hoe hidirana amin'ny informatisation manao antsika amin'izao fotoana izao amin'izay hoe fitadiavana vahaolana momba ny boky rovitra sy ny saritany rovitra izay. Asa izy aminareo no andray fitenena voalohany. Ya, faly miaraba ny mpiandraikitra ny fandarana ny zoko sy ny araba ny teknisianina eto amin'ny hainao manjery viva. Maro ny fiavao resaka tamin'ny heriny ny makasika nito saritany rovitra tsy boky rovitra ity fa na izany na tsy izany ary ngamba tsara ihany tsy ivona kely fohifohy ny makasika an'izay hoe maninona tokoa moa le izy ny tena hoe nafikizan'izay hoe faharovitana izay zany hoe tsy dia vala-bararora amin'izay tsika fa ny fikirakirana no le fandaminana an'le plan zany satria tamin'ny tsorona fa tamin'ny fanombohana zany dia étagère tsotra zany ny mipetrahany dia mifanainginaingina be le plan reo misy 200 300 400 nefa plan ray ihany no ohatra ny ilaina dia alaim-panahy ny archiviste lasa voasotona le plan dia misy ny apahany amin'le fomba fisotomana azy iny misy no mahasimba azy nisy ny vahaolana aloha zany taty aoriana nanomboka tamin'ny taona 2004 dia nanakevitra ny tsy mpikarakara fa tsara raha atao anaty baoritra le plan dikan'izany dia izy hoe atao anaty baoritra zany dia atambatra tsy 10 dia klasena ao anatin'izay baoritra zay dia iny no arrangena ao anatin'le étagère zay aloha zany tsika moa zany sady efa mijery vahaolana ihany dia izay aloha zany no vahaolana hita dikan'izany taorianan'izay fanavaozana sy fanamboarana zay tamin'ny taona 7 dia efa hita hoe neniena le fahasimbana sy faharovitan'izay plan zay noho izay zavatra izay efa hita ny am'tsampana raha moa mitady vahaolana foana inona ny tokony atao mba tsy isin'izay zavatra izay intsony zay aloha dia hita hoe naomy zay hoe natao atao anatin'ny baoritra zay ny plan dia teo ihany koa ny fanaparitahana zany ny circonscription satria tsorona zany fa tao amin'ny arsivana Antananarivo renivohitra daholo ny saritany ny makasika ny Antananarivo renivohitra Antananarivo Atsimondrano Avaradrano Ambohidratrimo Andramasina Akazobe Anjozorobe dia nalamina tao anatin'izay arsiva zay nisy an'izay nefa efa niforona reo circonscription anaky efatr'ireo na 5 dia efa mba miamaivana ny plan mipetraka ao anatin'ny arsiva eto amin'ny Antananarivo renivohitra fa dia efa nitsinjaraina tamin'ireo circonscription manodidina amin'ireo Avaradrano Atsimondrano Andramasin'ireo ny saritany zay zany dia efa niverina vao tena koa vahaolana mba tsy dia asimban'ny saritany be intsony satria efa vitsivitsy zany izy no mitandahatra ao anatin'ny étagère fitehirizana
fanomezana azy fa tsy ohatran'le talohatsiny hoe roanjato telonjato ny ray mifanosiny eo plan regny efa milaina tsy voasotona lay izy de zay no antony koa tena hoe nampisy an'izay petraka moa ny fanontaniana hoe inona ny vahaolana voalohany zay ao ihany koa zany le hoe vahaolana mahakasika ny informatisation tsara tsy ivona kely fa nanomboka tamin'ny taona 2012 dia efa nanomboka niezaka ihany koa tao amin'ny sampanaran'ny fandrefesa-tany mba hoe mikajiana zany an'ireo saritany ireo tao anatina fichier numérique zany hoe nanomboka natao zany ny scanena zay vita zany fa tsy hoe izy rehetra nanomboka zany zay tamin'ny 2012 dia navita teo amin'ny 10 teo ny fanombohana tany riverenivohitra ohatra mantsy aloha no alaiko ohatra eto satria izay aloha no iandraika etako nefa eo amin'ny fitoaly eo nefa ny plan zany hoe manomboka tsikelikely dia ankehitriny zany tsika aloha le informatisation dia efa eo amin'ny manodidididina ny 3,1 alina eo no voakatsitsika ao anatin'izay fichier numérique zay mba hialana zany amin'ny izay fahasimbana sy faharovitana hoe marina tena mbola tsy ampy zay fa mandeha tsikelikely moa izay fanaovana ny informatisation zay ao anatin'ny fikajiana ny saritany eo ihany koa zay nanomboka tamin'ny taona 2013 rehefa vita ny bornazy zay no totosain'ny sidny géomètre dia nitakinay fichier numérique ary zareo mba tonga dia mba sauvegardena ao anatin'ny fichier numérique zay born'izay saritany vitany dia marina fa tsy mbola tena lafoara le izy fa efa misy CD zany ao amin'ny circonscription zay teny zay efa afaka manatanteraka an'izany na sauvegardena ao anatin'ny unité centrale reo bornazy zay manomboka teo amin'ny 13 zay zany aloha ny vahaolana malaza atao hoe tsotsotra aloha zany hitanay tao amin'ny sampandrà ny fandrefesa-tany mahakasika an'izay hoe fialana amin'izay hoe miboky rovitra plan rovitra na plan tsy hita na plan tsy azo ampiasaina intsony. Nefa taonivo ny sampandrà ny fananan-tany manantitra ny fiarabana zay nataony namana teo betsaka le zavatra hoe itovizan'ny fananantany sy ny fandrefesa-tany zany ao anatin'izay problème zay fa zahay moa zany mikirakira taratasy betsaka be dia be ny taratasy kirakiraina na ny dossier zany na ny boky dia anisany tena hoe anton'le fampitehana hitantsika tamin'ny reportage teo zany le hoe fikirakirana azy betsaka le mpiara-miasa zany mampiasa azy misy ihany koa nefa reny boky sy ny dossier zay iasana reny efa antitra efa tena antitra mihitsy dia ny zavatra hoe raisina eo anivon'ny sampandraran'ny fananantany aloha zany dia zana ny manamboatra n'le boky aloha zay mbola azo hoe récupérena zany dia atao zay anamboarana azy dia ny zavatra ataony voalohany aloha zany hoe rehefa hita hoe potika le boky dia kolena zany zay hita hoe misaraka dia faharoa rehefa tena hita hoe mbola misy zavatra kely mbola azo exploitenao anatin'le boky dia hitadiavanay hoe angatanay fiara-miasa zany zay amin'le usager hoe satria zareo zany manana le duplicata le dika mitovy any am-pelatana zay tokony hanana an'izay zany zareo dia iny zany mba hiangavianay hoe into le dika mitovy any aminareo mba ahafahanay zany mireconstituer an'le boky dia marina fa tsy hoe rehefa mitondra an'le boky avy any amin'le olona le duplicata dia tsy maintsy manao reconstitution izahay tsy izay fa jerena aloha le izy dia dinihana tsara aloha hoe azo atao sa tsy azo atao le reconstitution jerenay kotsina le fond de dossier zany any amin'ny archive alaina miaraka amin'le duplicata dia hita hoe rehefa azo atao le izy dia reconstituena le boky dia azo ampiasaina tsara. Dia akoatran'izay koa zany hoe efa mandeha ny informatisation zany amin'izao fotoana izao ho an'ny
izay efa mandeha aloha anay Atsimondrano manokana aloha zany a efa mandeha ny informatisation le titre BAT le titre B Atsimondrano dia mandeha miaraka amin'izay koa zany a manao scanne zany zay an'le dossier vaovao miditra zany a efa eo mandalam-panatanterahana an'izay zany zay hoe zay dossier rehetrarehetra miditra aty aminay avy dia scanena aloha dia ezahana ihany koa aloha le hoe efa zay dossier taloha zay hoe dossier ao mba ahafahana zany hoe miaro an'ireny dossier ireny a dia ezahana ihany koa ny anao scanne. Ramatoa Ramboasalama Sindravaka izay isan'ny mahita ihany koa ny olana eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny any mahafoloan'ny fitsaran-tany mitety vohitranao eto Antananarivo ambanivohitra. Manahoana no famahana ny olana mahakasika an'izay boky rovitra sy ny saritany rovitra izay amin'ny tontolo ambanivohitra lalovanao eny? Manatra ny arahaba tompoko. Mahakasika ny fitsaran-tany mitety vohitra Antananarivo ambanivohitra manokana zany a mitovy ihany amin'ny an'ny mpiara-miasa hoe misy ny anay ao amin'ny fitsaran-tany mitety vohitra manokana ny olana tsy hoe ny boky mbola tsy misy titre na kadasitra le ananan'ny usager ny mpanjifa any an-tanany fa didim-pitsarana izay avoakan'ny fitsaran-tany mitety vohitra izay hoentin'le olona mandeha manao titre zany no kirakirainay. Dia eo ihany koa ny boky fitanana ny fanaovana borina amin'ny tambabe tamin'ny fotoana nanaovana ny kadasitra na ilay antsoinay hoe PVCB. Ireo zany no kirakirainay ahafahanay manome fanamarinana fananan-tany ho an'ny olona ho an'ny mpanjifa zany izay mbola kadasitra mbola tsy mivadika titre ny taniny zany. Tratran'izay olana ny antota taratasy rovitra izay tokoa zahay mazava ho azy amin'ny PVCB. Misy ny PVCB satria ireny PVCB ireny tamin'ny fotoana nanaovana ny kadasitra mihitsy zany hoe boky PVCB efa tamin'ny taona 5:telopolo-sivinjato sy arivo sy tamin'ny taona 6:telopolo-sivinjato sy arivo no kirakiraina. Ny didim-pitsarana indray dia misy ny didim-pitsarana efa tamin'ny taona 5:10 sy ny namany zany. Dia ireny zany mbola misy no tsy nahavita namadika titre amin'ny tany ny olona. Misy ihany koa izay mbola tsy voatsara ilay sombin-tany, ilay parcelle cadastrale an'ilay olona zany dia mbola tonga ao amin'ny fitsaran-tany mitety vohitra. Rehefa rovitra ireo ho an'ny sombin-tany aloha zany izay mbola tsy voatsara izany hoe mbola tsy manana information mahakasika an'ilay tany mihitsy ilay olona dia tsy maintsy ny PVCB ao amin'ny tribunal triambulant zany no ampiasaina. Eo voalohany zany aloha raha hoe rovitra le ao aminay dia miezaka izahay zany amin'ilay tenen'ny namana mpiara-miasa hoe rovitra le izy dia miezaka manambomboatra eo zany zay hoe scotché na iezana irécupérena ny information ao anatiny. Misy ny hoe efa tsy misy information tsy afaka ny récupérena tsony dia miezaka maka fiara-miasa ao amin'ny fandrefesatany ao amin'ny service topographique zany izahay. Izay dia iny PVCB iny double exemplaire iny tamin'izany fotoana zany. Dia misy mijanona any amin'ny service topographique, misy no aty aminay aty amin'ny fitsaran-tany mitety vohitra. Dia rehefa simba ny ao aminay zany tsisy azo ampiasaina hoe tsy afaka ampiasaina dia mangataka any amin'izareo zay hoe sao ny any amin'izareo dia mbola afaka ampiasaina. Zay zany anankiray aloha hoe hialana amin'ilay izy dia zay. Ny manaraka an'ilay izy rehefa samy tsy misy zay dia ho an'ny tany mbola tsy voatsara zany moa dia eo no sahirana zany. Ho an'ny efa voatsara indray ka hoe rovitra ny didim-pitsarana. Eo amin'iny indray zany ny vahaolana hoentinay dia mitovy amin'ny ao amin'ny fikajiana fananan-tany hoe misy fotoana taloha tany tamin'ny tsarana ny sombin-tany dia nahazo didim-pitsarana le olona matoa
expédition zany nazo expédition ilay mpanjifa dia misy mbola mahatahiriny anazy any aminy any dia raha tahiny zany ka hoe rovitra ny aty aminay dia miezaka izay mangataka hoe sao ianareo dia mbola manana ilay matoan'ilay didim-pitsarana tamin'izany na hoe efa nahazo izy taloha dia mbola voatahiriny ihany rehefa manana izy dia hoentiny ao aminay mitovy any ao amin'ny fikajiana fananantany ihany hoe tsy tonga izahay miezaka mamerina azy zany izay mireconstituer an'ilay izy tsy tonga iny dia ataonay hoe tonga dia atao fa mitovy ihany hoe jerena tsara aloha hialana amin'izay sanatry mety misy hoe osoka na sahala amin'izany dia manao ny fampitoviana amin'ny taratasy izay mety misy ao aminay ohatra amin'ny plumitif reny didim-pitsarana reny izay voatahiry ao amin'ny archive-ny tribunal terrier sy ny taratasy hafa izay ahafahana manamarina hoe ity tena ity tokoa ilay didim-pitsarana rehefa hita hoe afaka averina ilay izy dia eo izay no miezaka hoe aleo averina dia afaka manome fahafapo ny mpanjifa ihany zany manaraka an'izay moa hoe inona vahaolana hafa mitovy foana ihany hoe efa miezaka miroso amin'ny informatisation mbola efa mandeha zany mbola eo amin'ny fotoana zany zahay ao amin'ny fitsaratany mitety vohatra amin'izao fotoana izao amin'ny informaticien ao amin'ny sampandraran'ny fananantany manao logiciel anankiray izay efa ezahan'zareo ataony amin'ny ahafahana mitahiry ny amin'ny didim-pitsarana dia mazava ho azy hoe scanena ny didim-pitsarana izay efa ao mbola azo ampiasaina dia iny no ampiasaina ezahana hialana amin'ny faharovitana zany. Ny fanontaniana apetrako tsy fantatro na ianao angamba tsara mamaly azy misedra olana tokoa zany nareo alohan'ny tena hoe ahafantarana hoe tia no manakaikikaiky koa ny marina na tena marina rehefa moka le didy raha jerena amin'ny ankapobeny le fahaseranan'izay ilay atao hoe faharovitan'ilay izy tsy nananana pitsopitsony na information mihitsy fa eo koa le olona le hoe mety manosika mba maro ihany ve reny sa atao hoe tsy dia misy fery fa tsy maintsy malina fotsiny anareo amin'ny asan'ny fananantany sy amin'ny fandrefesantany dia ny fahamalinana tena zava-dehibe io zany ny ambony indrindra dia mazava ho azy ny fahamalinana no ezahanay atao ambony indrindra dia mijery amin'izay ny taratasy hoentin'ny olona misy ny tena hoe feno ny taratasin'ilay olona dia atao le izy ny amin'izay resaka ny amin'ny teneko teo hoe ny osoka bisy ihany koa ireny dia izay no tena ilanay fitandremana fa tena miteny izahay hoe misedra fahasarotana izahay satria ilay hitadiavana hoe tena ity tokoa ve le izy raisiko ohatra hoe raha mitondra le olona expédition ana didim-pitsarana tamin'ny 1973 eo aminay dia mbola tsy maintsy karohana plumitifany iny zany raha mbola tsy rovitra aloha izy zany mazava ho azy karohana dia ampitoviana hoe tena izay ve ny ao anatin'ny dispositif ny tena vetin'le didim-pitsarana tamin'izany tokotrany dia mijery ihany koa raisitsika ohatra hoe tamin'ny volana martsa taona 3 no navoaka le didim-pitsarana ny expédition entiny eo dia fantatra zany amin'izay hoe ity olona ity no filohan'ny fitsaratany mitety vohatra tamin'izany ity no mpitsara-panampy ity no géomètre tamin'izany fotoana izany dia tsy maintsy jerenay daholo aloha hoe aiza daholo hoe ny didim-pitsarana tamin'izany volana marsa zany tokotrany tena mitovy amin'ity tokotrany ve jerenay hoe miparafy ao anatin'ilay didim-pitsarana ny sony tena mitovy tokotrany ve satria moa hoe zo ny olona amin'ilay tany no hitadiavana marina ho kajiana ao anatin'ilay izy zany dia zany sedra lalovana daholo mahasarotra ilay asa.
ia mialohan'ny dikiratsika lalindala kokoa eo amin'izay resaka vahaolana izay momba ny boky rovitra sy ny saritany rovitra dia andeha alohantsika anaraka ny sary fampahafantarana ny BIMTT izay mpanohana ity fandaharantsika ny zoko ity. Mbola ato anatin'ny fandaharana ny zoko atrantsika izay resahantsika ny vahaolana momba ny boky rovitra sy ny saritany rovitra. Isan'ny fanontaniana miainga avy eny anivon'ny mpijery ihany koa amin'izao fotoana izao no hoe rehefa misy izay nareo misarika ny olom-pirenena tsirairay izay mananto tantaratasy hoe hoentina eny anivon'ny domaine na eny anivon'ny topo eny anivon'ny sampadrarahan'ny fananantany eny anivon'ny sampadrarahan'ny fandrefesantany rehefa manana izay anto-tantaratasy mba ahafahana manantanteraka ny famerenana indray ny boky na ny saritany rovitra izay. Isan'ny fitarainan'ireo olom-pirenena nefa no hoe rehefa tonga eny anivon'ny sampandraray izy ireo dia tsy misy akory ny vahaolana ahafahana miara-miasa na hoe tsy misy akory izay fahafahana mamerina indray ireo anto-tantaratasy izay. Inona ny fepetra izany ahafahana mamerina an'izay anto-tantaratasy izay? Ie, araky ny voalaza teo zany hoe raha tonga le olona zany hoe ento le boky any aminareo tsy avy dia hoe avy hatrany automatika zany, tsy automatika hoe tsy maintsy atao le reconstitution satria tsy afenina fa betsaka tokoa ny osoka ary rehefa hita le izy hoe mampiahiahy anao zany le izy hoe araky ny voalaza namana teo zay hoe iza moa ny tokony nanao sonia tamin'izany fotoana izany dia raha ohatra hoe tany amin'ny taona 90 ohatra no datin'le boky izay entiny eo aminay jerenao zany ny anaran'le olona dia ianao mba efa mba mahafatapatatra ihany zany hoe iza no olona teo tamin'izany fotoana izany. Olona tamin'ny taona 2000 ohatra no voalaza fa manao sonia ao anatin'le boky dia efa tsy ataonay izay, efa tsy ataonay fa hajanona mihitsy zany le izy. Eo ihany koa indraindray le teneko teo hoe indraindray mbola misy ampahany kely zany hita ihany ao anatin'ireny boky ireny dia tonga avy any ohatra le olona mitondra an'le dika mitovy izay any am-pelantanany ampitoviana soratanana satria izay soratanana nanao ny ato amin'ny boky ihany no tokony soratanana manao ny dika mitovy. Rehefa hita hoe tsy mitovy ireo dia efa tsy atao zany le famerenana le reconstitution zany tsy atao. Dia zay no mbola averinay foana zany hoe fahamalinana amin'le asa zany tsy maintsy atao satria betsaka koa ny osoka dia ao anatin'izay ihany koa hoe tonga aty aminay dia hoe tsisy kory le famerenana. Indraindray ihany koa le dossier aty am-pelantananay tsy mifandraika amin'ny voalaza amin'le boky eny am-pelantanany. Ohatra zany ny dossier aty aminay milaza fa efa nisy mutation par décès ohatra amin'io tany io tonga nefa n'le olona avy any tsisy an'le fanoratana an'le famindràna amin'le fandovana le boky entiny. Zavatra roa samihafa zany zay, efa samihafa be zany zay zavatra zay dia voatery zany zay hoe hajanona mihitsy aloha le reconstitution. Misy tranga anankiray zao etsy amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsetsy hoe rovitra le boky tsy hitao nefa ny manodidina azy tazanao anaty boky le tany zany le ino moa ty anarany le ao amin'ny titra dia rehefa nanao fanadihadiana ny fokon'olona eo toerana mahafantatra fa hoe
tompon'reto tany fanila vodinreto ihany ny tompony io any fa le izy moa zany parcelle filazan'ireny hoe samy hafa fotsiny kanefa lefa nadidina koa avy eo hoe karana ny lasa manao mipitsopitso na ny procédure isitrahany an'le izy lay fahafantarana an'izay ve mety moramora kokoa an'lay karana zany mahazo an'lay titre rehefa avy eo satria rovitra le boky fa lay olona zay amarin'le fokon'olo hoe tena tompony dia tena miala maina fotsiny ahoana ny mety ahitana taratra ny vahaolana momba an'izay tsy maintsy jerena voalohany aloha hoe inona nahazahoan'le olona hafa an'le tany inona tamin'ny alalany inona zany nahazahoany an'le tany varotra ve sa ohatra prescription acquisitive ve dia tsy maintsy jerena aloha zany hoe inona ny antony inona no nahazahoany an'io tany io dia arakarak'izay zany no hoe inona no hijerena amin'izay an'le dossier hoe ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna marina fa raha ohatra ka hoe tany mifanakaiky tsy voatery mihitsy hoe voarakitra anatina boky anankiray raha ohatra ka raha efa tsy parcelle cadastrale ntsony izy fa efa titre dia mety tsy voarakitra anatina boky iray satria hitantsika tamin'ilay reportage teo zao hoe mandeha arakaraka le numéro fa tsy arakaraka le tompony na hoe le toerana misy anazy androany izy ohatra nanao fangatahana momba nyity tany anankiray ity hafa le numéro mena rehefa tonga le any amin'ny farany procédure amanaraka n'indray izy mangataka anany tsy voatery mihitsy zany hoe raha eto le an'le olona ty dia ho anazy koa le anankiray tsy voatery fa raha amin'ny parcelle cadastrale indray izy zany dia hoe raha même section raha anatin'le section fizaran-tany anankiray dia mety tafiditra anatina folio anankiray ao anatin'le registre anankiray ka le tsy hoe voatery fa le fokon'olona zany tena satria rehefa manao an'le fitsarana amin'ny tetivohatra eny nareo raha tsy diso misy an'ireo le fokon'olona solotena fokon'olona mpifanolo bodirina amin'le tany mifanohatra mihitsy zany le zavatra eny atoerana sy lay dingana ataon'le olona teanana an'lay tany any amin'ny birao-mpanjakana any amin'ny fananantany mety tafiditra anatin'le hoe ajanona evatra am'le izy nefa mety manana mihitsy izy hatramin'ny resaka hoe didim-pitsarana tsy hoe prescription acquisitive na mitovitovy amin'izany le izy zany raha ohatra ka hoe parcelle cadastrale anankiray zaraintsika angamba hoe efa voatsara ilay sombintany dia efa tafiditra ny anatin'ny lay antsoinay hoe matrice cadastrale iny zany le hoe efa nazo an'le registre sy folio raha toa zany ka efa tafiditra ny anatin'ny matrice cadastrale ilay tany dia efa manana ilay cadastre eny ampelantanan'ny usager iny zany zareo dia izay zany hoe raha toa ka rovitra ilay boky dia miverina ao amin'le tranga nitenen'ny mpiara-miasa tato hoe any amin'le rovitra le izy mahakasika manokana no hoe raha toa indray ka tsy mbola voatsara ilay sombintany rehefa mandeha ny any amin'ny fitsaran-tany mitety vohitra dia tsy maintsy midina eny an-toerana aloha zany izahay mijery amin'ny anamafisana ny zoan'ny mpangataka ny tany ho tsaraina amin'ny fidinana eny an-toerana izay ataon'ny fitsaran-tany mitety vohitra iny dia misy ny fanadihadiana izay ataon'ny fitsaran-tany mitety vohitra izay ahafahany mamoaka ny didim-pitsarana entre guillemets hoe imotiven'ny fitsaran-tany mitety vohitra ny didim-pitsarana izay ho avoakany ka arakarak'le olona tonga eo zany io raisitsika ohatra amin'le nitenen'ny monsieur Rakotondra monsieur Soava teo dia hoe raha raisitsika hoe i rakoto malagasy no mangataka ny tany ho tsaraina rakoto zany mangataka ny tany ho tsaraina rehefa tonga eo amin'ny fitsaran-tany mitety vohitra hoe rakoto no mangataka ny tany ho tsaraina dia
tsy misy fitsarana ny sombotany io hafa intsony zany akoatran'ny hoe efa nangatah-andrakoto ka raha mamoaka didy ny fitsarantany mitety vohitra hoe andrakoto io dia andrakoto zany. Amin'ny fidinana eny an-toerana izay ataon'ny fitsarantany mitety vohitra misy fanadiadiana izay ataon'ny fitsarantany mitety vohitra. Rehefa mandeha izahay dia tsy maintsy miantso ny solotenany avy ao amin'ny commune dia mpitsara-panampy manampy ny fitsarantany mitety vohitra ny chef fokotany dia tsy maintsy mitondra vavolombelona eo ilay olona mangataka ny tany hotsaraina. Ny taratasy fiantsoana izay alefanay roa na telo fa matetika ny zava-misy rehefa tonga eny ambanivohitra mbola eny ambanivohitra dia misy olona maro tonga eny raha vao mahita mivorivory dia tonga ny olona dia milaza eo vavolombelona hoe tena izy tokoa no nanao an'io tany io, tena manao fanadiadiana zany izay anamarinana hoe tena andrakoto tokotra ny veny tany. Dia miaino vavolombelona izay, miaino andrakoto izay manadiady azy hoe ahoana no antony angatahanao ny tany, tsarana ny tany. Miaino vavolombelona izahay amin'ny anamarinana izay filazan-drakoto hoe manana zo eo amin'ny tany izy. Zavatra mety misy tonga eny an-toerana izay misy olona hafa tonga, le olona hafa tonga eo dia indraindray ny olona miteny hoe tena marina tokoa izay, manamafy ny zavatra tenen'le mpangataka eo zany hoe tsy mionona amin'izay filazan'ny olona anankiray eo izay fa manao fanadiadiana tokoa zany ao anatin'ny amin'ny fitsarantany mitety vohitra izay dia izay no ahafahanay mamoaka didim-pitsarana. Raha miteny ilay hoe misy karana eo dia hoe ahoana ny ataony. Raha miteny kahany rakoto teo tsika raha milaza ny karana fa anazy ny sombotany na manana zo ao izy dia angatahana aminy. Mazava ho azy ny taratasy sy ny fanamarinana izay heverany fa ananany zo ao anatin'le tany. Ny taratasy rehetra izay entin'ny andaniny sy ny ankilany no amoahan'ny fitsarantany mitety vohitra ny didim-pitsarana izay ho avoakany. Hitodika ato amin'ny lehibe ny sampadraran'ny fandrefesantany eo amin'izay resaka hoe vahaolana amin'ny faharovitan'ny saritany izay. Move vahaolana ahafahantsika mamerina manao reconstitution indray ny resaka saritany, ny fanaovana fitsirihana indray mba ahafahana manatanteraka n'izay famerenana indray ny tantaratasy momba ny saritany izay. Mahakasika izay aloha dia tena ilaina aloha ny fahamalinana eo amin'izay hoe entina anatotrosana an'izay hoe atota taratasy tsy hita mahakasikana plan izay hoe mahakasika ny hoe fitsirihana any toerana. Amin'ny voalohany aloha zany tsika dia tsy maintsy manana ny fototra hiaingana. Inona zany le fototra hiaingana eo am-pelatanantsika. Manana ve tsika saritany, manana ve tsika PV de bornage, manana ve tsika atota taratasy izay milaza amin'ny atsipiriany mahakasika an'le toerana izay natao borna. Tsaratra ivona mantsy fa ny fanatotosana ny bornage taloha dia maro ny atota taratasy izay takiana atao anatiny. Ohatra ny PV de bornage, ny fiche de renseignement, ny fiche technique mahakasika an'ilay tany hoe ito tany ito dia riananina no mipetraka no fitoerany dia zao aby no tany mifanila aminy ary misy saritany na tsy le mbola le tena saritany le ahafahana officiel zany ahafahana mamoaka azy fa karazana saritany croquis. Raha ohatra zany ka le fototra hiaingana ka manamarina an'izay zavatra rehetra voalaza dia ao amin'ny borao ihany dia afaka manatanteraka an'izay. Fa ny fitsirihana zany izay atao hoe any toerana dia matetika mety hahadiso
ny zavatra izay atao satria tsara tsy ivona nefa ny olona ny raha ny olona tateoriana raha ohatra zany le bornage ohatra rehefa tamin'ny 1930 a tsy hitantsony ohatra le na ny olona be ny olona hoe nahita nanaovana an'le bornage fa zay olona teoriana fotsiny no manoro hoe te tsy nisy borne te tsy nisy borne dia raha izay no arahantsika dia ho sahirantsika dia izay a ngamba tsy dia hoe amin'izay lafy ny fitsiriana pratika azo eritseretina ihany zay fa tsy ahafahana kosa me manao reconstitution fa ny ahafahana manao reconstitution a dia tsy maintsy miainga avy amin'ny plan a ny PV a sy izay atota taratasy zay ahitan'ny teknisianina hoe hahafahany ito a mamerina ny saritany satria mantsy a raha ohatra zany ka tsy mita le saritany a na ny fotoana raha ny nanaovan'le géometre an'io vanim-potoana nanaovany azy a dia hita ao anatin'le cartouche iny ka tsy afaka amorona mihitsy tsika hoe ndao atao datin'izao ty bornage ty saritany ty a na tamin'izao a ndao a tataotr' zao le satria hoe ty le olona mifanakaiky aminy a dia hoe afaboarina le saritany hitantsika zany fa tena manahirana ny anaovana an'izay zavatra izay fa dia ny vahaolana hitanay aloha hatreto a rehefa tsy complet le atota taratasy ahafahana manao an'le reconstitution an'le dossier ao amin'ny bureau a dia aloha miandry an'ilay lalàna ihany a zay fahinonay fa efa hivoaka atoato satria raha vao tsisy an'izay moa tsy hiarovana amin'izay hoe olona nanao fitsiriana hoe nanametraka an'le hoe eto sy eto le saritany ka raha sanatria ny diso a tsy misy lalàna afaka hiaro anazy amin'izay mety tsy fihetezan'izay fa aleolohantsika hiandra an'izay lalàna izay a mba ahafahana miaro a an'izay mpanatotosan'izay saritany a zay tena tsy hita izay tsara marihana aloha fa raha ny eo anivon'ny sampanandrany fandrefesatany ny eo aminay zao a ny hoe ny mpangataka plan a dia manodidididina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 70 isan'andro ny verina fa eo amin'ny atsasany mahery eo a tonga dia voavaha ao amin'ny sampanarano ny fandrefesatany a ny vahaolana tonga dia ahitana plan a dia ny ambon'izay a eo amin'ny hoe enina eo a amin'ny fiarah-miasa amin'ny service ny domaine dia ahitana isaritany ihany koa satria rehefa vita manko ny bornage a dia asiana isaritany anankiroa manaraka efa fomba fiasa efa hatramin'izay nisy ny sampandraha ao anatin'le dossier alefanay amin'ny sampandraha ny fananantany a dia le plan anankiray a ampiarahana amin'le boky titre zay tokony hotehiriziny mpanjifa iny koa zany tokomba io moa zany le fiaraha-miasa tokony mba hotehiriziny zany a iny saritany a ampiarahana amin'ny duplicata iny a dia ny saritany anankiray a mijanona amin'ny dossier dia misy ohatr'izay koa amin'io amin'ny topo raha ohatra moa ka mbola voakajy ao zay saritany zay a dia eo le akanay hoe certificat juridique mba hampitoviana an'izay refy a voasoratra ao anatin'le saritany a sy le refy a voalaza amin'ny juridique raha hita moa le izy fa tsy mitovy a dia dikan'izay zany a mety nisy morcellement tao anatiny a dia jerevana indray hoe izy aby le morcellement tao anatiny a dia eo amin'izay zay manao an'le mise à jour an'izay plan a zay voakajy tany amin'ny sampanarahan'ny fananantany ohatra dia manao mise à jour zay a eo amin'izay zay a vao afaka midélivrer an'ny le plan zany amin'ny ankapobeny zany a ao amin'ny sampanarahan'ny fandrefesatany eo amin'ny roa na telo isa farafabetsany a ny tena hoe tsy mahazo fahafapo dia ireo tsy mahazo fahafapo ireo a ny akaman'ireo aloha zany dia miakatra mandalo ao amiko mihitsy izy zany hoe ohatrany hoe tsy mahatoko hoe ahoana ve plan hokajianareo nareo ny nataon'ny fanjakana hikady sy anytony plan tony dia ahoana no matsy hita azy a rehefa hazavaina amin'zareo ny lafiny ara-teknika sy ny atsipotsipriany a dia manaiky any izy hoe ay mety izy tokoa izay tsy izay fahasombany zay dia eo zany zay mba mangataka ny fiarah-miasany aminy a mba hoe sao dia mba misy na tsy ao aminareo ary le saritany iny rehefa angatarina aminy tsy ho tazominay fa entiny eo le izy a eno ihany le izy dia scaninay a dia averinay ny aminy a fa mangataka fotsiny zay nisy certificat situation juridique any amin'ny domaine dia hitanay aloha zany a fa
mba ny voava ihany ny olana fa efa tsy dia betsaka intsony ny olona mitaraina na misy ary rehefa hazavaina izy dia ohatran'ny piresy lahatra ihany mety tombona ihany le tsy fahitana an'ilay saritany. Ho anareo amin'ny fananantany na fandrefesantany, ho anareo amin'ny fitsaran-tany mitety voatra ihany koa mety azo eritreretina ve hoe nareo anetsy tena manao saisine d'office zany tsy misy mangataka le izy nefa fantatra tsara fa reto boky analiny raha tsy diso le tarehimarika teo analiny lay faharovitana tsy hita amin'ireo analiny ireo mba misy ihany ve hoe satria misy fandaram-potoana tokony atao dia reto kosa mba andao anaovantsika etsika manetsy tena tsika mba anarenana azy manao le constitution zany mety misy fa zay sa tsy maintsy miainga amin'ny fangatahana foana lay zavatra zay ataonareo. Ho an'ny fitsarantany mitety vohitra Antananarivo ambanivohitra manokana amin'ny asa izay atao ao amin'ny toeram-piasana zany. Ny zava-misy matetika aloha zany, hatreto aloha zany dia ilay mpanjifa no tonga mangataka izy fanamarinana fananantany. Eo zany izahay mahita hoe tsy afaka mamoaka an'ilay fanamarinana fananantany izahay satria rovitra ilay didim-pitsarana na rovitra ny PVCB izay ahafahanay mamoaka ny fanamarinana fananantany angatahan'ny mpanjifa. Raha ohatra zany ka eo amin'ilay hoe mbola any anaty PVCB mbola tsy voatsara ny sombin-tany dia na tsy mangataka ary ilay mpanjifa ny usager dia izahay no miezaka mandeha makany amin'ny service any amin'ny fandrefesantany mangataka hoe mba omeo ny origine de propriété no filazanay azy. Iny dika mitovy amin'ilay PVCB ao aminay zany dia izahay no mangataka an'iny any amin'ny service topo omeny zareo iny dia izay no amoahanay fanamarinana fananantany ho an'ny mpanjifa. Iny moa ao aorianan'izay dia toy hoe mety hoe tsaraina amin'ny tany dia mivadika titre iny zany avy eo rehefa vita ny zavatra rehetra. Mahakasika amin'ny didim-pitsarana manokana indray mitovy amin'izay ihany koa hoe tonga ilay mpanjifa mangataka fanamarinana fananantany dia eo zay no mahita hoe rovitra ny didim-pitsarana. Raha mahita izahay hoe rovitra le izy mbola misy afaka ampiasaina ihany ao dia manome izahay rehefa eo amin'ilay tsy afaka intsony dia dikan'izay tsyna hoe tena tsy misy mihitsy zany ao aminay afaka omena ilay mpanjifa. Dia iny le nitenena teo hoe tsy maintsy mangataka fiara-miasa amin'izareo zay hoe sao mbola misy ihany ankoatran'ny hoe fitadiavana ny plumitif n'ilay didim-pitsarana ao aminay. Ny anaovana ny reconstitution misy ny afaka atao le nresantsika teo misy ny tsy afaka atao. Ny tonga dia hoe izahay andray hoe anetry tena zany dia anao an'le izy miankina amin'ny fotoana. Iny zany aloha ny zavatra facteur anankiray ngeza be izay hoe ahafahana manao azy satria raha ny abetsahan'ny asa izay ao amin'ny toeram-piasana dia misy ny hoe fotoana izay ahafahana manao an'izay raha hoe afaka atao fa raha ny asa zany dia tena hoe ny asa fangatahan'ny mpanjifa betsaka dia hatreto aloha zany amin'ny mpanetretena tena tena mbola tsy afaka ny hoe maka fotoana anankiray hoe hidina anao reconstitution an'ny dossier. Iny zany le niteneko hoe miankina amin'ny antota-taratasy hoe raha manana mpanjifa dia entina aty aminay iny kosa aloha rehefa mitondra ny didim-pitsarana avy any amin'ny mpanjifa iny zany tena faran'izay aingana. Rehefa tonga izy dia
izy ary tonga zany hoe mifanampiana ny ao amin'ny asa dia rehefa tonga izy dia ho anay amin'ny fitsaratany teti-vohitra mino aho fa mitovy amin'izay hoe ezahana fitaina aingana izay reconstitution izay ao anatin'le hoe fahamalinana daholo ny zavatra rehetra zay atao. Ia, ankasitrahana Ramatoa Amboasalama Hasindravaka filohan'ny fitsarantany mitety-vohitra Antananarivo ambanivohitra. Ankasitrahana ihany koa Ramatoa Arso Laurence mpikajy ny fananantany Antananarivo Antsimon-drano sy Andriamatoa. Rakoto Arso Mamy Josoa lehibe ny sampandrarany fandrefesatany eto Antananarivo renivohitra ny vahiny tamin'ity ala ity. Omenay ampampitona fohy ianareo raha misy teny tiana atsipy any amin'ny mpijery amin'izao ora sy fotoana izao. Asa iza no hanomboka azy aminareo telo mianadahy? Misaotra ny ainao manjery fiva aloha zany mba hahafahanay manazava mpanjifa ny zava-misy ao aminay satria tsorona fa tena sarotra ho anay manazava amin'ny olona. Ndraindray zany izy tena tsy mahazo amin'le zavatra tiana hazavaina fa dia isaorana manokana zany aloha ny ainao manjery fiva mba sehatra hahafahanay manazava satria matetika le fanazavana rehefa somary miverimberina dia azon'ny olona ihany le izy avy eo dia amin'izay izy ngamba tsy dia tena hoe masika be loatra aminay tsony na zany na tsy zany miezaka izay eo anatin'ny sampandrarà miezaka zay mahita izay neny hoe misy zavatra tsy tomombana fa dia ezahanay foana ny manatsara an'izay fomba fiasa sy fanatsara mieno ny azo atao hoe fanakanana izay avy any amin'ny mpanjifa dia ezahanay zany mba ho atsaraina foana. Io moa zany le nresantsika voalohany hoe resaka informatisation, io ihany aloha ny tena vahaolana voalohany resaka informatisation fa inonay fa ny isaky ny circonscription ny sampandrarana ny fandrefesatany na fananantany amin'ny Madagasikara dia afaka tokony nety manana rehetra anovana an'izay informatisation zay satria rehefa izay no vita sy tamteraka ngamba tsy hiena natraiza moa le hoe tsy intsony fa mba miena le fitarainana izay ataon'ny mpanjifa dia mangataka ihany koa izay ny fiarah-miasa amin'ny mpanjifa fa tsy dia anakiana foana any sampandrarà fa mba misy ezaka ihany na kely ary mba ataonay ao anatin'ny sampandrarà. Saotra tompoko. Ie, fanohizana an'izay avy eo amin'ny fandrefesatany izay dia entanina ihany koa zany isika rehetra mpanjify mba hoe isika no andray andraikitra voalohany indrindra amin'le atota taratasintsika fa tsy dia anirak'olona loatra. Anisan'ny tena hoe ahitanay olana be dia be mihitsy zany io hoe tsy ny tena tompony le dossier no tonga eo aminay fa mbola misy mpanelanelana. Ao moa ny filazana hoe zay tsy manam-potoana mihitsy zay ohatran'izao kanefa aingakaingana kokoa ny fikarakarana ny eo antota taratasy io raha ohatra ka hoe ianareo mpanjifa sy izay mpiasa ty amin'ny sampandrarany fananantany sy ny fandrefesatany no mifanatrika zany amin'ny resaka hoe raha misy zavatra hoe ity atao ohatr'izao ty taratasy ty dia avy dia mba ianareo zany hoe ity taratasinao ty mbola tokony hoentina any amin'ny enregistrement ohatra toy izay le hoe ty taratasy ty ono mbola tokony hoentina any amin'ny enregistrement zay le ono zay zany mampiova zavatra be dia be zay ao amin'le asa ary manela zavatra fa rehefa tsy afaka ianao misy ihany mba hoe olona akaiky anao na hoe fianakavianao mba azo irana zany makaty aminay zay tsy hanova an'le observation zany na le fanamarena zay ataonay. Zay ngamba no teny kely atsipy. Misy amarana koa azy amin'ny resantsika hoe mahakasika ny boky rovitra hoe inona le tena vaholanareo zany efa nentina teo hoe reconstitution fiara-miasa mpanjifa amin'izay ahafahana manao ny reconstitution fa ny tena anankiray ihany indrindra dia ny lalàna
izay ifeny amin'ny fikarakarana manokana mahakasika an'io ireo boky rovitra ireo. Izahay ato amin'ny sampandrarany fananantany dia efa tena miezaka nanao ny volavolan-dalàna izay anaovana an'io famerenana boky rovitra io. Ny angatahanay amin'ny mpanao politika zany satria tena zay le izy satria miandry ny anteminaeram-pirenena ny amin'ny ao amin'izareo mpanao lalàna zany volavolan-dalàna no anay fa tena ny amin'ny fanaovana ny lalàna zany fandaniana lalàna zareo tena sahirana betsaka ny vahoaka malagasy no tena sahirana amin'ny boky rovitra io dia ianareo izay solombavam-bahoaka zany no angatahanay hoe mba ataovy voalohany indrindra amin'izay lalàna hofidiana raha tsy voalohany ataovy faharoa le momba amin'ny boky rovitra fa io tsy misy afa-tsy io lalàna io zany no vahaolana izay tena hoe ahafahana miaro ny zon'ny olona amin'ny tany izay rovitra ny boky. Mbola hoentsika ato anatin'ny fandaharana ihany moa rehefa amin'ny fotoana ny momba n'izay volavolan-dalàna momba ny boky rovitra izay. Loha hevitrintsika amin'ny fandaharana amin'ny herin'ny anio ny titra sy ny kadasitra izay tsy mifanalavitra ihany tamin'ny loha hevitrintsika tamin'ity androany ity. Raha misy moa ny fampiresahantsika manodidina an'ireo fandaharana rehetra sy ny momba ny fandaharana izay atao eto amin'ity fandaharana ny zoko ity dia misy ny ahafahantsika mifandray eo ny Facebook ny zoko eo ihany koa ny mail ny zoko viva2019@gmail.com ary eo ihany koa ny laharana maitso 77 na 277 namana soava Andriamartafika. Zay no fandaharantsika tamin'ity alina tompo kilasy tompo vavy izay nifototra tamin'ity hoe ny boky sy ny saritany rovitra ity. Araka ny fanazavana ireo teknisianina izay nasaina tamin'ity alina ity dia misy ny fanentanana manokana no ho an'ny mpanjifa zany hoe ny tsirairay izay manantany dia tokony tsy andriandro manandrara satria betsaka ny olana izay mety sedrainy na eo amin'ny boky izay eny anivon'ny fananantany eny amin'ny sampandrarana ny saritany eny anivon'ny sampandraram-panjakana na ny any ampelantanan'ny olom-pirenena any ka mba tsy teraka olana amin'ny fotoana izay ilana azy tsara zany manatona avy hatrany ny sampandrarana ireny fa tsy varimbarina amin'ny hoe efa lovanay tamin'ny ray aman-dreninay izy tika dia matokotoko fotsiny eo. Faharoa dia nisy ny fanentanana nataony eo anivon'ny fitsarantany tetivohatra ho an'ireo solombavambahoaka andrafitra ny antenameram-pirenena ho avy mba anafainganana ny fankatoavana ny volavolan-dalàna manodidina ny fikatsaham-baolana mba iarovana ny zon'ny olom-pirenena amin'ny fananantany amin'ireny boky rovitra sy saritany rovitra ireny mba ahazona fankatoavana avy hatrany ka ho lalàna velona rehefa tonga izay fankatoavana izay. Ireo amin'ny ankapobeny ny hevitra izay naposaka teto akoatra ny fampitaovana mba ahafahany eo anivon'ireo sampandrarana ireo mametraka amin'ny alalan'ny milina solosaina ireny saritany sy ireny tahirikevitra momba ny fananantany ireny. Zava-dehibe isorohana ny olana eo anivon'ny fiarahamonina izay mateti-pitranga amin'izao vanim-potoana izao izany vahaolana izany ka iverina fa samy andray ny tandrifiny avy ireo tompon'andraikitra izay everina fa hahava ny trangan-javatra mety hiteraka fahasairana ny eo amin'ny fiarahamonina. Mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka izay ary mankasitraka antsika nanaraka ny fandaharana tamin'ity alina ity. Misaotra tompoko.